taoriny fifaninanana hosodoko nandraisany mpianatry ny EPP roapolo isa eto andrenivohitra anjara androany no nahafantarana tokoa fa maharaka andraram-pirenena ny ankizy malagasy raha ny voalaza. Voafeny izy ireo ny sary ary fantany ihany koa ny zava-misy mikasika ny fifidianana. Ny fifidianana moa no lohahevitra novoizina atao anatin'ny sary. Ny ankizy no avin'ny firenena. Izy ireny no hifidy sy hofidiana ho filoham-pirenena rahatr'izay. Izany indrindra no antony lohahevitra io raha ny fanazavana avy ao anivony fikambanana iray misahana ny tanora hovanina. Ny solotenan'ny mpanakanto Matianina moa no anisany andray anjara ny tsara ny fifaninanana teto amin'ny EPP Analamahitsy Cité. Ty fotoanan'io ty zany dia hetsika anankiray izay nokarakaray ny Helicopter Madagasikara. Izy ty dia fifaninanana sary mitondra ny lohateny hoe ahoana ny fahazahoan'ny ankizy ny antsoina hoe fifidianana. Voalohany indrindrany ny tiana hiaviana zany ao anatin'ilay izy dia ny loka ho an'ny ankizy izay voalohany dia holokoana ny sekoly miaviana. Ny tiana hitongavana dia hoe rehefa miezaka ilay ankizy ka izy no mahazo voalohany amin'ny sehatra misy azy dia mahazo tombontsoa ny fiarahamonina misy azy aloha. Izany hoe rehefa izy ny meilleur, izy no nahazo ny premier prix dia tsy izy rery no mahazo an'izay vokatra izay fa mahazo vokatra koa ny sekoly izay niaviany dia holokoana ny sekoly izay niavian'ilay ankizy. Ny faharoa koa ao anatin'ilay izy dia hoe ireo no mpifidy rapitso sy hofidiana rapitso dia efa manomboka mahafantatra zany izy ireo amin'ny ankapobeny ny tontolony antsoina hoe fifidianana satria fifidianana mbola vao iray volana angamba zay zany hoe mbola frais zany ny sain'zareo ao anatin'izay zavatra izay. Roapolo ny isan'ny EPP ary solotena roa isaky ny EPP no tonga efapolo eo ny totalin'ireo ankizy mandray anjara zany anatin'izao amin'ny hetsika io. Ity ny andiam voalohany eto Antananarivo fa hitarina ny faritany amin'ny tapitapaka ny volana marsa dia andeha any amin'ny faritra Atsinanana izahay amin'ny andiam manaraka. Ity tovavy kely ity antsoina hoe Cynthia, mpianatry ny EPP 70 hektara avaratra no nandrombaka lalana voalohany tamin'izao fifaninanana hosodoko izao. Marina fa efa hatramin'ny fahakely izy nanomboka liana tamin'ny fanaovana sary. Falbea, efatra amsa 7 taona nay sary. Ankoatra izay, tsy hijanona treto ny hetsika toy izao raha ny voalaza fa hitoy any amin'iny faritra Atsinanana Madagasikara iny.